Mitondra ny teny fiarabana ho antsika tokolasy sy topoavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao ny Rara Roly Mersia rehefa nare isika tamin'ny filazana tamin'ny alalan'ny video nataon'ny anabaviny ary rehefa nandrehany koa ny fanazavana nataon'ny mpisolo vava nga Roly Mersia. Roly Mersia moa dia mpanao gazety ary minisitra teo aloha izay nitantana ny serasera sy ny fifandraisana. Izy izay nogadrainy izao fitondrana izao tany amin'ny taona 2024 tany ho any ary mbola nigazana amponja ankehitriny. Resaka tamin'izany fotoanandro izany ny amin'ny hoe misy izay firaisany tsy kombakomba tamina fitokonana nataona tanora vitsivitsy teny amin'ny faritra Ambohipoteny eny nitaky ny famoahana mpitarika na mpianatra iray na Iberija izany. Taorianan'izay dia niazakazaka ny fanenjehana ny Roly Mersia ary nitohy tamina karazana antotan-taratasy ary nampipondraka antotan-taratasy hafa sy ady hevitra vaovao hafa tsy teto Madagasikara ihany zany resaka izany fa tonga hatrany ampitan-dranomasina. Raha ny tena marina dia efa tokony nivoaka ny fonja i Roly Mersia satria taorianan'izay fahazonany didy raikitra izay tamin'ny fiakarany tamina raharaham-pitsarana izay namonjana azy dia nisy ny fanalefahan-tsazy nomen'ny filohan'ny repoblika indroa taona ary tokony sitraka izany Roly Mersia saingy tsy afaka ny sitraka izany izy ny 29 volana janoary tamin'ity taona ity noho ireo karazan-javatra samihafa izay ny foronina indray tamin'ny fomba izay anenjehana azy. Mba hahazoantsika ny tena fanazavana ary hahazoantsika ihany koa ny votoatin-dresaka sy ny endrikendriky ny raharaha izay hafahafa ankehitriny dia avelantsika ny faneho-kevitra nataon'ny mpisolo vava azy tamina fandarina noraisina tamina tele Raviavy tsy miankina iray omaly alina no entintsika hitondrana izay fanazavana izay ka hahafahantsika hoy isika manaraka tsara ny zava-misy momba ity raharaha any Roly Mersia na Harry Rajason ity. Ndao ary. Nivoaka ny didy tamin'ny 7 mai 2021 dia tamin'ny 12 janvier 2023 heritaona sy tapany eo zany raha manao kajy tsotsotra ako heritaona sy tapany aty aoriana vao natao ilay pourvoi en cassation izay apetraky ny lalàna hoe 3 andro feno no fetra anaovana azy heritaona sy tapany. Raha ohatra Gasikara manao analizy tsotsotra amin'ny saiko kely de kely ity efa zatra zany mahita izao indray zao ny nataony izao indray ny nataony ny analiziko tsotsotra dia izao ny mba tsy voahana Andriamatoa Roly Mersia tamin'ny 16 janvier 2023 no antony nanaovana ilay pourvoi en cassation tamin'ny 12 janvier 2023. Ny sary ezahana avohitra ao anatin'ilay izy dia izao ny olona mibénéficier amin'ny grâce présidentielle mantsy Gasikara dia ny olona condamné définitivement. Raha ny tokony ho izy Andriamatoa Roly Mersia nanomboka tamin'ilay 7 mai 2021 dia condamné définitivement. Taorianan'iny ny 21 juin 2021 sy ny 21 juin 2022 dia nisy grâce présidentielle indroa miataona. Mibénéficier andreo Andriamatoa Roly Mersia rehefa isainy ireo dia tokony ho tapitra tamin'ny 16 janvier ilay saziny satria fa izy nefa mafy ny fepetra amin'ilay tokony azo an'izay ve izy tompo mafy ny fepetra iverenako indray avy eo zao amin'izay ilay izy nasiana pourvoi en cassation na dia efa fantatra azy fa tsy ara-dalàna intsony ilay pourvoi en cassation nasiana pourvoi en cassation mba hahafahana milaza fa tsy condamné Andriamatoa Roly Mersia fa mbola prévenu hoe mbola tsy voatsara zany ilay raharaha zay ilay sary ezahana aseho amin'ilay pourvoi en cassation zay ny voalohany. Dia ny faharoa atao ohatran'ilay tamin'ny kahany procès Lionel hoe satria nanao pourvoi en cassation parquet général dia tsy mivoaka aloha ilay olona na dia efa tokony avoaka azy. Reo anankiroa ireo zany amiko no tanjona ao anatin'ilay izy. Fa rehefa mandinika lavidavitra Gasikara mahita ny nahazo an'Andriamatoa Mahery Lanto manandafy asa afaka mandra tsy diso dia ozy izy aho hoe dia ho sanatria ve ohatran'ity kahan'Andriamatoa Mahery Lanto manandafy ity no terena ho atao amin'ny kahan'Andriamatoa Roly Mersia izany hoe ho alefa ho tsaraina amin'izay ilay fitoriana nataon'Andriamatoa Mamy Ravatomanga azy dia
ataoko entre guillemets hoe atao zay tokony avoasazy azy amin'iny raharaha-pitsarana iny de am'izay tsy voaresaka ntsony reto tsy fanarahan-dalàna be deabe reto fa hoe efa misy an'io zavatra io. Izay no ahiko Andriamatoa Gasikara, izay no ahiko hoe ho atao sahala mikahana Andriamatoa Mahery Manandafy ve zay no sary ao anatin'io. Fa na izany naty zany azadino bon nareo mpanao gazety moa no namoaka an'iny voalohany, nisy interdiction de sortie du territoire Andriamatoa Roly Mercia 12 janvier lay pourvoi en cassation teo, fa 11 janvier ny taratasy ny parquet général mahakasika an'io interdiction de sortie du territoire io. Raha manao analyse tsotsotra de zao ny zavatra fahazoko azy Gasikara, mety nisy ny sahotaka tao hoe ivoaka le rangaty amin'ny 16 janvier fa ataovy zay tokony ho atao aloha mba tsy hahafahany makany an-dafy sao mitsoakany io ka anetsika indray an'ilay raharaha any amin'ny PNF. Zay le natao ny 11 de angamba Gasikara hoe fa na manao an'izay ary nge-tsika mivoaka ihany io amin'ny 16 de tadavana hevitra de natao ilay pourvoi en cassation ny 12. Fa ity tsy fantatry ny olona Gasikara, mbola tany amin'ny 7 janvier 2023 de efa nampahafantary ny tao amin'ny fonja ny fianakaviana Andriamatoa Roly Mercia hoe tsy avoaka Andriamatoa Roly Mercia fa misy pourvoi en cassation. Pourvoi en cassation 12 fa 7 de efa nampahafantarina. Izany hoe efa angamba mety efa tany amin'ny tombo tany de efa niketriketrika hoe ho lasty fa inona no atao. Angamba hoy tsy mahalala an'izay zavatra nitranga tanysika fa ny taratasy aloha farafaratsiny dia misy pourvoi en cassation ny 12. Ny tsy azo lavina aloha Gasikara de zao, ary tena nampametra-panontaniana mihitsy fa nisy antota taratasy vitsivitsy maromaro napetrako tao amin'ny dossier ny fitsarana tamin'ny orarana Andriamatoa Roly Mercia io, ary efa navoakako tao amin'ny cour d'appel zay resaka izay hoe tia narotsako tao rehefa nijereko ny dossier tsy ao ntsony, tia narotsako tao rehefa nijereko ny dossier tsy ao ntsony lasa le photocopie tany amiko noverenako narotsaka tamin'izany fotoana izany. Ohatra somary nanao ironie kely tamin'izay hoe angamba mety lasa ny voalavo le dossier ny fitsarana. Fa ny mampieritreritra Gasikara de hoe maninona no dossier lehibe sahala am'ty no misy manao tsotsoka sahala am'izay mipiesy ao anatiny. Mety mahavaly zay hoe mety misy olona voabaiko tokoa ve any, tsy fantatro. Rehefa nentina tao amin'ny fitsarana io dossier faux témoignage io, rehefa vita ny famitorana dia natao mandat de dépôt ihany koa Andriamatoa Roly Mercia tamin'io dossier na faux témoignage io. Heritaona moa le mandat de dépôt de expiré, efa tsy misy mandat de dépôt zany io dossier io am'izao tsika miteny zao. Fa izao ao anatina dossier na faux témoignage tompoko dia ny zavatra jerena voalohany de hoe efa voatsara ve ilay raharaha nanaovana témoignage, efa voatsara ve, izay ny condition sine qua non ahafahana manenjika olona ho nanao faux témoignage. Mampalahelo Gasikara, ny dossier any Paris mbola tsy mikatona, mbola tsy vita ny famitorana, mbola tsy nandeha ny fitsarana, mbola tsisy audience akory mihitsy. Ilay olona nienjehana ho nanao faux témoignage efa gadrainao aty Madagasikara. Zay ny voalohany. Ny faharoa Gasikara, rehefa misy élément d'extranéité, zany hoe élément étranger sahala amin'io ao anatiny raharaha-pitsarana, adeloka ny resahako satria le izy zany hoe fenitranga tany Paris no ho tsaraina eto Madagasikara. Dia ny zavatra jerena voalohany Gasikara de hoe manahoana ny voalazan'le lalàna any amin'ilay toerana zay lazaina fa nisy inona infraction. Infraction ve io zavatra nataon'le olona io? Raha infraction ve io efa azo enjehana ve io? Zay ny voalohany. Raha ohatra zany tokony ho izy de hoe tsy ny lalàna malagasy no nijerena voalohany fa ny lalàna frantsay, hoe vis-à-vis ny lalàna frantsay ilay fahatongavana Andriamatoa Roly Mercia tao anatrehan'ny mpitsarany PNF nanao témoin ve eloka sa tsy eloka. Rehefa tsy eloka eo amin'ny lalàna frantsay tsy azo enjehanao any amina firenena hafa io. Zay le zavatra mitranga. Raha jerentsika ny lalàna frantsay Gasikara, tsy faux témoignage velively ilay fijoroana vavolombelona ny amin'ny fitsarana. Raha ny tokony ho izy raha mitovitovy ihany mantsy ny lalàna frantsay sy ny lalàna malagasy, ny olona tsy mety manao témoin no azo enjehana, fa tsy ny olona manao témoin indray no enjehanao rehefa avy eo
lazainao fa nanao faux témoignage de amronana n'lay motifa isan-karazany ao zay le raha-pitsarana. Araky mifanazavana iny dia mazava tsara ny amin'ny hoe ny fomba namonjana azy ny tokony fepetra samihafa hivoahan'ny fonja, kanefa nisy fepetra vaovao indray natao hanelingelenina ny Roly Mercia ka tsy nahafahany voaka ny fonja. Azo lazaina fa manahirana izy ity raha ny lafiny ara-teknika amin'ny lalàna ny resahantsika. Mazava be nefa ny fanambarana nentin'ny mpisolo vava azy teo ny amin'ireo pitsopitsony ara-teknika ka tokony hisotrahan'ny Roly Mercia na Henri Rajasson izay fivoahana ny fonja izay. Reny rehetra reny dia ny lalàna ny mamaritra azy, saingy misy famoronan-dalàna ihany koa ahafahana mitazona voafonja indray. Ary nandritry ny fotoana izay mbola namonjana na hamonjana ny Roly Mercia ankehitriny dia mivoaka indray ilay fanomezana azy IST na ny tsy fahafahany mivoaka ny sisintany ny Madagasikara. Mahagaga ihany zany olona ny amponja ve no mbola amoahana IST. Ny fanazavana eto misolo vava teo dia nahafahantsika ny eny tsara ny amin'ny hoe reto ny daty ary reto ny fepetra raisina tamin'izany. Fa mbola ity raharaha ity ihany dia misy hifandraisany ve amina olona eto Madagasikara? Eny, misy hifandraisany tokoa izany satria miady amina mpandraharaha lehibe anankiray Roly Mercia. Zay tsy inona manamarika fa anisany niara-niasa akaiky tamin'io mpandraharaha iray io izy teto Madagasikara tamin'ny asa fanaovana gazety. Ny anabaviny dia mitantara ny raharaha-pitsarana izay andeha amin'ny herinandro ambony io any la Frantsa any ary anisan'ireo tokony hoenona amin'izany Roly Mercia. Mpandraharaha malagasy io tsika no voatontonona amin'izany ady-hevitra izany arak'izao hanazavany ny anabaviny azy izao tao anatin'ny video niparitaka tamin'ny tambajotra serasera. Efa hitanao le izy fa ohatrany tsy anjopaka. Navoakanao indray ny interdiction de sortie du territoire satria fantatrao fa misy afera mavesatra be aty amin'ny PNF aty à France. PNF nge io PNF io fa tsy ohatran'ny any Madagasikara PNF ary vao avy nanameloka ancien président de la République teo tsy azonao vidiny io. Mietsika anareo any satria fantatrareo fa izahay aty koa mietsika. De fantatrareo fa ny fo jerehetra ataonareo fandikana lalàna ataonareo mitiasika io raha Roly Mercia io dia ça réveille le dossier PNF. Fantatrareo tsara zany diso fitetikinareo hoe aleo atao zay tsy voan'io Roly Mercia io any amponja. Plus ianareo manao zavatra mandika lalàna, plus mavesatra ny dossier PNF ety. Tsy fantatro hoe avocat inona reny avocat conseil miara-miasa aminareo fa zavatra nazaza any amin'ny T1 azy mahatakatra an'izany hoe il faut se faire tout petit. Raha vao mbola misy dossier en cours, il faut se faire tout petit. Nahoana no mandray telefôna ny fampanoavana ambony miantso ny fonja no miteny hoe Roly Mercia tsy maintsy mivoaka eo de avoaka daholo izao acte rehetra irrégulier rehetrarehetra zao. Raha toka no enotsika ny video voalohany sy ny faharoa, raha araky ny lalàna, raha araky ny fandaminana samihafa izay amin'ny mahatanitandalana ihany koa dia heverina fa tokony efa nisitraka ny fivoahana ny fonja i Roly Mercia. Kanefa rehefa mandinika zao raha izao dia tsy lavitry ny ady-hevitra politika ity zava-misy ity satria manelingelina ary mety hanahirana amin'izay mety ho raharaha-pitsarana hiseho any ampitan-dranomasina any ve petratsika izay fanontaniana zay ny mety ho fijoroan'ny Roly Mercia izay vavolombelona amina ady-hevitra izay mahavoatonina sy ady-hevitra izay hiakarana tompon'andraikitra eo anivon'ny raharaha-pitsarana frantsay izay tsy mitovy amina fitsarana aty amintsika miendriky ny fitsarana any ampitan-dranomasina any. Ka izany antony zavatra rehetra izany no hanidina tsy ahafahan'ny Roly Mercia mivoaka ny fonja. Atahoana ve ka hiala eto an-tanindrazana ka ho any ampitan-dranomasina i Roly Mercia. Zavatra tahaka izany no nitondrantsika nyity fandaharana ity ny amin'ny hoe iza ny matahoatra an'izy ary inona ny kobokobonina na inona no afempenina any ambadika zao raha izao. Fanatinana sy tiana aloha dia mampanabe ny any ny toe-pahasalamany Roly Mercia raha ny angom-baovao samihafa. Mampanahy isika satria raha ny taonany ary ny fomba hamonjana azy sy ny zava-misy iainany dia
heverina fa mba tsy rariny ihany na teo amin'ny fifampitondrana fotsiny ary zay ny fanakaiky amin'izao fitondram-panjakana izao i Roly Mercia na i Henri Rajasson. Marina fa mety nanana ny foto-kevitra noraisiny izy taty amin'ny taona 2015 niaraka amin'ny fitondram-panjakana saingy tsy manafoana akory zany ny fiarahan'i Roly Mercia tamin'ny fitondrana teny am-piandohana izany ny taona 2020. Mipetra sy mitoetra foana manko ny finamana na inona zavatra miseho fa tsy tokony hitoetra ao anatiny kakay politika ka entina hamelezana indrindrandrindra mety ho tonga amina mety ho fahavoazana lehibe amin'ilay olona zay mety ho enjehina izany. Marina fa misy ny fomba fiteny amin'ny hoe ny fahavalo-androany mety ho namana rapitso ary ny namana androany mety ho fahavalo rapitso. Amin'ny politika misy an'izany satria tsy misy maro toetra mitoetra io ka hoe ho mpinamana mandrakizay na ho mpifahavalo mandrakizay fa mifamadibadika eo na raha ara-politika satria ny zava-misy ny toetra rà no mamaritra izany, ny tanjaka ara-kery ihany koa no mamaritra izany. Ka ny zavatra mahazo an'ireo le amin'izao fotoana izao dia tsy mifanalavitra amin'ny hoe misy endrika valifaty politika ary misy zavatra tiana hafenina ao ambadiky ny famonjana ary ao ambadiky ny fanidina ny Roly Mercia. Mazava ny tenin'ny mpisolovava satria ny tenin'ny mpisolovava zay nalaina tamina fahitalavitra tsy miankina isika tamina fandarana malaza eto andrenivohitra no nitondrantsika ny fanazavana iny. Ary mazava ihany koa ny tenin'ny anabaviny teo fa eto isika dia samy anaraka ny fivoaran'ny raharaha any ampitan-dranomasina any amina endrika fitsarana samihafa izany. Hatreto aloha no amarantsika ny fandarana zany malaza amin'ity androany ity. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.